mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana leharana no iarabanantsika hatratra ity zoma fa 5 ny volana septambra ity. Ny romanina toko fa 5 andiny fa 4 ka hatramin'ny fa 1 no voalahatra homofinaina antsika ry havako fakitsika aminaran'i Jesosy. Fa izako reralaiko dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo dia feno fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo toy ny mampahatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra mba ho mpanompo ny Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny toriako ny filazantsaraan'Andriamanitra mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa nao masin'ny fanamasina ka dia manana izay ataoko rehere ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra. Fa tsy izaho io kilazaina izay zavatra tsy nampanaovan'i Kristy aho na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanamasina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilikiriona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsara ny Kristy. Koa dia nataoko voninahitro ny toro ny filazantsara toy izao tsy ao amin'izay efa niantsoana ny Kristy anefa fa ndrao hanovona eo ambonin'izay efa nahoriny sasany aho fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra. Ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandiny ny 4 fa izaho koa rahalaiko dia matoky ny aminareo fa feno fahatsarana ianareo dia feno fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Fa mierimberitsika rehefa malala rehefa mifanojo amin'ny epistilo an'ny romanina isika amin'ny mofinainany hoe tsy Paoly akory no nanorina ny fiangonana tany Roma. Fiangonana tsy Paoly nanorina azy ary tsy hoe fiangonana ny fanerasera be tamin'ny Paoly koa tahaka ny tany Korinto na tahaka ny tany Efesosy fa fiangonana izay zanak'ampanahany Paoly no nanorina ity fiangonana ity. Saingy satria zanak'ara-panahiny Paoly no nanorina azy tahaka ny Priscilla sy Aquila dia tatitra zany no tonga ny ampotsofony Paoly momba ny fiainany fiangonana tany Roma. Saingy mahagaga dia izao eto Paoly dia tena maneho fehezanteny azo antoka toy ny mahafantatra mihitsy ny romanina ka miteny manao hoe matoky any aminareo fa feno fahatsarana ianareo feno fahalalana rehetra sady mahay mifananatra. Nahoana Paoly rehefa malala no ataontsika hoe samy teny zavatra ataontsika hoe tsy ampisalasalana tahaka izany kanefa fiangonana tsy hoe izy akory nanorina azy olona tsy hoe fantany tsy hoe mifanerasera amin'ny akaiky fa nahoana izy ny tena na ny voambolana ampiasain'ny Paoly eto na ny fomba fitanisana matoan-teny ampiasain'ny Paoly eto dia milaza zavatra hono reo miteny frantsay hoe affirmatif, milaza zavatra azo antoka. Nahoana Paoly noho izay ry havako tsotra ny valiny satria tokony ho toetra ny kristianina rehetra mandray ny filazantsara. Tokony ho toetra ny kristianina rehetra mandray ny filazantsara. Tsy hoe satria mifanerasera tamin'ny Paoly ireo olona ireo dia fantany, izay eo. Na hoe satria nandray tatitro Paoly, izay eo. Fa tena tokony ho toetra ny kristianina mihitsy na aiza na iza ny hoe kristianina feno fahatsarana. Mifanohitra amin'izay dia izao olona feno faharatsiana. Lay matoa teny hoe agatos naza olona hoe fahatsarana dia milaza hoe olona ilaina, milaza hoe olona sambatra,
milaza hoe olona faly, milaza hoe olona miavaka, milaza hoe olona tsara tsotra, tena toetra ny kristianina. Ary dia izany teny zany hoe tena mampiray antsika manao hoe misy an tena toetra iombona ny kristianina, ahafantarana ny kristianina, na izy na izy, na roviana na roviana, na izy na izy de zao tokony olona ilaina izy, tokony olona tsara izy, tokony olona mahasoa ny hafa izy, zay le teny hoe agathos, mitondra soa ny hafa izy, olona ilain'ny hafa izy, olona misy heviny amin'ny hafa ny fisiny. Tsy hoe voambolana maivana akory nge ny tenin'ny Jesosy raha manao hoe ianareo ny fanasiny tany, ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. Raha tsy miaina n'lay toetra ataontsika hoe agathos, mpamary toetra moa io, ny kristianina de zao tsy manan'zay mahafanasina an'zay izy. Misy zany toetra iombonantsika rehetra, na kristianina any Etats-Unis, na kristianina any Frantsa, na kristianina any Antsirana, na kristianina any Sambava, na kristianina eto Madagasikara, na any Toliara, de zao misy toetra iraisantsika. Mety ho samy hafa ny fomba fijeritsika zavatra, mety ho samy hafa ny kolotsaintsika, mety ho samy hafa ny fomba fitenitsika, mety ho samy hafa mihitsy ny atao hoe fomba fiainantsika, fa izao misy toetra iraisan'ny kristianina, de zao olona tsara izy, olona mahasoa ny hafa izy, olona manana fifaliana izy, olona sambatra izy, ary olona feno izy. Matetika ny olona tsy feno ndre havako de tsy sambatra. Ny olona tsy feno tsy mahatsiaro feno any de manaonao foana, mitady fahasambarany ivelan'ny tenany. Ny olona feno no latsaka ao anatin'ny ataontsika hoe ny mora fahadisom-pana tena na mora resy, ny olona tsy feno. Fa ny olona feno kosa de zao mizara fifaliana, ho ilain'ny hafa, ilain'ny manodidina azy. Re avako hotsika manao hoe toetra voalohany zay tokony hamantarana anao, iombonanao amin'ny kristianina rehetra, na kristianina tany alohantsika 100 taona lasa, na kristianina tany alohantsika 1000 taona lasa, de zao olona tsara. Tsy tsara amin'ny hoe endrika ivelany, amin'ny hoe bika iny miankina amin'ny olona tsirairay, fa ny hoe le toetra ilainy, toetra mahasoa mitondra fifaliana, lay fanasina. Enga zay avako malala ho tsapanao hoe za Andriamanitra teo nitovy ny rany zanakao, de zao tokony olona tsara eo anivon'ny fiarahamonina, olona ilaina. Fa ny faharoa de zao, zay toetra ny kristianina ka azon'ny Paoly antoka ary azon'ny Soatra Masina antoka fa tokony ho anananao koa, toy izy manao hoe olona feno ny fahalalana rehetra. Raha toa ka mijery an'izany tena de mieritreritra manao hoe fahalalana inona moa zany mba fahalalana anankeo e? Fahalalana inona? Fa raha miteny Paoly hoe fahalalana eto dia tsy ilay lafiny hoe savoir intellectuel, le hoe fahalalana be, avolenta be, zay nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana am'zany moa de efa mazava ho azy zay zany ny fanomezam-pahasoavana. Fa ny tiany Paoly teny am'le hoe fahalalana eto any de ilay fifandraisana amin'Andriamanitra, le zava-panahy, mikasika ny zava-panahy, olona miorina tsara amin'ny ara-panahy. Raha miteny hoe fahalalana zany eto dia lay fahalalana ara-panahy io, lay fahalalana an'Andriamanitra io, lay fahalalana an' Jesosy io, lay fahalalana ny fivavahana io. Raha ohatra ka kristianina tsara kosa ianao ka miorina tsara de zao tokony mahafantatra tsara an'Andriamanitra, mahalala tsara an' Jesosy, mahafantatra tsara ny antsoina hoe antony ivavahana, ny ahafantatra tsara ny antom-pisianao. Dia tokony ho toetra mampiavaka ny kristianina zany. Ny karazam-pivavahana hafa dia ohatra mety hoe ny fanompoan-tsampy nentim-paharazana, de tsy manao zava-dehibe ny fahalalana mihitsy, fantatsika zany. Tsy de tena ilaina ny fahalalana amin'ny maha-fahalalana azy raha mivavahana nentim-paharazana, fa ny zava-dehibe de ny fikasiana na ny fifandraisana ataontsika hoe amin'ny lafiny ara-materialy. Raha ohatra ka manompo sampy ny olona de zao lay fananany an'lay zavatra na lay objet, lay zavatra ivavahana iny zany
iny ny tena zava-dehibe, lay fifandraisana, lay fifampikasoana amin'ny fomba hita maso, lay fiazonana n'iny ohatra hoe atao an-trano iny na atao eny amy sandry iny na asampy eny amy vantana iny na eny amy vatana na zay le zava-dehibe. Zany hoe lay fifandraisana amy lafiny hita maso ny tena zava-dehibe, fa tsy le fahalalana amin'ny ara-panahy. Ary mety betsaka ny kristianina milatsaka ao anatin'ny izay ataontsika hoe fiheverana hoe fifandraisana amin'Andriamanitra amy lafiny fifinoana amy lafiny hita maso zay, de manjary olona mpitady fahagagana. Io no tsy azahoan'ny olona matetika ny fivavahana protestanta. Vahana protestanta de tena manome toerana ny fahalalana an'Andriamanitra amy lafiny ara-panahy, fifandraisana amin'Andriamanitra amy lafiny ara-panahy. Zay nke mahatonga ny protestanta hoe inona moa tena mahazava-dehibe ny mandoalika, fa tokony mandoalika sika, tsy maninona. Fa ny protestanta tsy hoe manambany ny fanandoliana, fa mieritreritra hoe tsy lay fihetsika ao ange ny zava-dehibe, fa ny ao am-ponao. Fa ny olona ny protestanta nena de zao, sady tsy atao le ivelany, ny tsy ao koa lay ao anaty. Satria protestanta de mieritreritra mieritreritra hoe tsy lay endrika ivelany, fa lay finoana ao anaty. Raha ohatra ka mijery fiangonana hafa ianao ohatra tam'izany tondra fiangonana tany ambanivohitra tsy lavitra ohatrana Antananarivo, de misy fiangonana anankiroa eo amy tany fanakaiky eo, ndray ato avaratra, ndray ato atsimo. Fa lay fiangonana ato avaratra zay fiangonana katolika romanina, ato atsimo zay fiangonana protestanta FJKM, dia za zany mpitarina ato am'ty fiangonana protestanta FJKM. Fa raha vantany vao tsy misy mpitandrina ao am'lay fiangonana protestanta FJKM aty atsimo zany de zao tsy miangona ny olona, tsy tonga miangona izy, mahalana izy vao miangona. Zava-dehibe aminy lay ataontsika hoe lay fisina mpitandrina, tsy avakatra kosa zay lay fiangonana katolika romanina de zao tsy misy mopera tao, ndre mandeha isaky ny voka-dehibe na fetin'ny taranaka vao misy pretra tonga ao, fa de katekista foana no mitondra fotoanao, katekista, fa de zao miangona foana ny olona. Tovitovisa ihany amin'ny aty amy fiangonana protestanta, na dia ataontsika hoe tsisy mpitondra vavahana tena matianina, tena nomena andraikitra, nanao voady ho am'zany hitondra ny fiangonana zany. Satria nahoana? Satria fiangonana katolika romanina zay nitezana azy de zao zava-dehibe lay fahatsapana, lay fifandraisana amin'Andriamanitra. Zay mahatonga azy hoe manao zava-dehibe ny chapelet izy, manao zava-dehibe ny ranovoasiny izy, manao zava-dehibe ny sala isan-karazany izy, satria ireny dia mitaiza ny finoana, mampatsiaro lay finoana. Tsika tsy afaka mitsara, tsy azotsika tsaraina mihitsy hoe mivavaka am'ireny ny hafantsika, sanatria tsy azotsika tsaraina mihitsy, tsy zay loatra. Fa satria ny fitezana azy zao manao hoe maneho iny zavatra hitanao maso iny, de miafinao anitiny iny zavatra hitanao maso iny ny tsy hitanao maso, ary ny fifandraisana amin'iny hita maso iny de toy ny midika fifandraisana amin'ny tsy hita maso. Raha ohatra ka mijery ny sarin'i Jesosy na mijery ny hazo fijaliana izy, azo ny tsapahitanana iny, fa ny fandraisana an'iny de midika ho fandraisany an'lay hazo fijaliana tsy hita maso ohatra. Izay tsy eketsika protestanta. Tsika protestanta hoe rehefa hazo io de hazo, ary rehefa tsy izy io de tsy izy, fa tsy mety hoe tsy misy an'zany hoe amin'ny alalan'ny fahitanao an'ity de mahatsiaro an'ity, tsy malaika zay ny protestanta. Fa de tena le zavatra ara-panahy. Hotsika manao hoe vokatray de zao manome toerana ny fahalalana ara-panahy ny protestanta, satria manome toerana n'lay sola scriptura izy, lay soratra masina izy. Ary dia izay mahatonga azy hoe manao zava-dehibe ny tonteny sy ny fampianarana izy, satria tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra afa-tsy amin'ny alalan'lay de aiza moa ny afa-tsy amin'ny, fa manao fifandraisana, manana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny finoana izy. Ny finoana zay ihany ny ifandraisany amin'Andriamanitra. Ary dia hotsika manao hoe eto Paoly dia mitaona antsika ho lehilahy lehibe amin'ny finoana. Raha ohatra ianao ka kristianina mitoetra tsara de zao
kristianina manao zava-dehibe ny fahafantarana sy ny fifandraisana amin'andriamanitra amin'ny finoana. Inona moa nampiarany an'izany zavatra lavabe zany de zao kristianina tia vavaka, kristianina miorona amin'ny vavaka, kristianina tia mamaky ny tenin'andriamanitra, kristianina tia mamaky baiboly, kristianina tia mideran'andriamanitra sy manome voninahitra an'andriamanitra. Zany no mitondra fahalalana ao anatitsika. Fa ny fahatelo de Paoly manao hoe ny toetra tsy maintsy ho ananan'ny kristianina ka iombolony amin'ny rehetra koa de zao olona mahay mifananatra. Le mifananatra eto tsy de zay loatra fa mifampahery no tena mahalaza azy. Olona mahay mifampahery. Toetra ny kristianina, iombonan'ny kristianina rehetra ny hoe olona tokony mifampahery na mifampahery. Na kristianinaiza na kristianinaiza, na kristianiza na kristianiza de tokony olona manana toetra mpampahery ny hafa izy, mpampahery sy mifampahery amin'ny hafa izy. Nahoana izy no mpampahery? Satria mahana fanan'Andriamanitra izy. Mpampahery isika satria mahana fijery miabony amin'ny fiainana. Mpampahery tsika satria resy lahatra ny amin'ny hoe ny zavatra rehetra de ataon'Andriamanitra miara-miasa mahasoa de tonga mpampahery isika. Ny mifanohitra amin'ny fampahery amin'ny hoe kristianina mifampahery de zao kristianina mifanakivy, kristianina mifanaratsy, kristianina mifanimba, kristianina miady, zany hoe mifanohitra amin'ny fampahery. Eto le avako malala de zao tokony ho toetranao isan'andro ary ny ho mpampahery. De mametraka fanontaniana isika. Raha izay era ny toetra iraisan'ny kristianina rehetra ka mahatonga amin'ny Paoly mahazo antoka fa tokony ho hitany Roma zany hoe kristianina mpampahery zany. Moa ve mahay mifammpahery sika? Moa ve tena tsapany namanao aminao, tsapany fianakavianao aminao, tsapany mpiray tamin-drazana aminao, fa rehefa miresaka aminao izy dia miamahery. Sa rehefa mialao aminao izy de zao vao mainka kivy, vao mainka trotraka, vao mainka mamoy fo, vao mainka mitomany, vao mainka tsapany ve zany amin'ny fananananao. Afaka malala engany ho hitan'ny tompo aminao, engany ho hitan'Andriamanitra aminao, ho hitan'ny olona rehetra aminao. Ireo toetra zay tiany Paoly ho anana ny kristianina rehetra, tiany Paoly ho anana ny mpino rehetra ary tiany Paoly hanananao amin'ny fiainanao isan'andro. De izao ho kristianina mitoetra tsara amin'ny finoana ianao ka manana ny fahatsarana rehetra, manana ny fahalalana rehetra ary indrindra aza mahay mifampahery amin'ny namanao. Mivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa manafatra anay ianao ny amin'ny toetra tokony hanananay, amampino anay ary andrasanao aminay. Tianao ny anananay fahatsaram-piainana ary fahatsaram-piainana iotazan'ny hafa koa eo amin'ny fiainanay. Manafatra anay ianao mba olona liam-pahalalana, hanana fifandraisana aminao Andriamanitra ao amin'i Jesoa, indrindra mihoatra noho zany kristianina mahay mifampahery sy mifanohana. Menatra anao zay tompo fa tsy feno ato anatinay zany toetra telo zany, tsy hitanao aty anatinay zany toetra telo zany. Mety manam-pahalalana zay fa tsy mahay mampahery ny hafa, mety mahay mampahery zay fa tsy mahatsiaro ilain'ny hafa, mety ilain'izay fa tsy mahay mampahery. Tompo mamelana elokay mamindrafo aminay am'izao vanim-potoana sarotra amin'ny fiainana isan'andro zao, de aoka ho mpitondra fahatsaram-piainana zay, aoka olona ho fahalalan-davy zay, aoka olona miramira ny endrika, ho mpanohana ny hafa ary tianao Andriamanitra amin'ny fony manontolo. Mivavaka zay tompo ho an'ny tokantrano tsirairay, mivavaka ho an'ny mpianatra zay manomboka kelikely ny taom-pianarana. Tompo manapy ny zanakay, ny tanoranay, ny zanaky ny firenenay. Ampio re tompo hoe fahendrena, ampio re tompo mba ho zanaka manohanao, ho reharehan'ny tanindrazana sy ho fifalian'ny fiangonana. Mivavaka zay tompo ho an'ny asanay andavanandro am'izao herinandro madiva hifarany zao.
manambina reanay tompo, mitaia reanay tompo, aroka ho fahasoavana, miampy fahasoavana ny asanay isan'andro. Manapino ny fiangonanay amin'ny fijoroana vavolombelona sy ny fitoriana ny filazantsara. Tehirizo ny fiangonanao hafana fo mandrakariva amin'ny filazantsara zay asainao toriny. Dia anapaka ao am-pony mandrakariva Jesosy ny fiadananao. Amen.